Eny ary merabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy manatombontsika fa manatombonandro dia tombonandro andehanana eo amin'i Jesosy. Amen. Amen. Izara ny afatra avy amin'ny tompo isika androany dia ataontsika indray teny andray teny soratra masina ao amin'ny Baiboly isika ao amin'ny Tesaloniana voalohany toko 5. Tokony Tesaloniana voalohany toko 5 andiny 7:20 no raisitsika. Tesaloniana voalohany toko 5 andiny 7:20. Vakiko amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny anamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny sainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Tapitsika ilay toyany matoky izay miantso anareo sady izy ihany no anefa izany. Alleluia. Amen. Io teny no iangatsika amin'ity androany ity. Raha lasa ranabavy, ohatra matetika tafiteny an'ity foana fa ohatra ny tsy maintsy miteny an'ilay mba hazava tsara ilay tiako tenenina. Isika zany rehefa tao amin'i Jesosy, alohan'ny tao amin'i Jesosy aloha, isika olombelona tany aloha, dia fantatsika tsara fa nisy fanahin'Andriamanitra tao amin'ny Adama sy Eva. Rehefa nisy fanahy tao anatin'izy ireo, ankoatra amin'ny maha olombelona n'izy ireo zany, dia vera ilay fanahy tamin'ny fotoan'izareo nanota, tamin'ny fotoan'izareo tsy nieno ny tenin'Andriamanitra hoe tsy azo hinanana io, fa nieno ny tenin'ilay devoly zany laza hoe azonareo hoanina io fa tsy maninona, izay ilay fahotana. Dia tamin'ny fotoana nihinana an'iny izy dia izay vao niala ilay fanahin'Andriamanitra ary lasa mety maty ny tena, fa ny anankiray voaroaka tao Saedena izy ireo. Izay ilay tantara. Rehefa tonga Jesosy Kristy dia zavatra nisy vitan'i Jesosy ny asany teo amin'ny hazo fijaliana, dia raha naray amin'ny fitiavan'i Kristy ianao dia tafaverina tao anatinao ny fanahin'Andriamanitra. Fa saingy izao tsy ampy izay, ampy izay raha resaka famonjena, ampy tsara mihitsy. Ilay fanahin'Andriamanitra tafiditra ao anatin'ny fotsika, ampy. Fa ny olana ao anatin'ilay izy ilay vatantsika mbola ao ambanin'ilay resaka hoe lasa mety ho loha, ilay tany amin'ny jiry Adama sy Eva zany ilay tamin'izareo nanota, mbola ao iny. Ary tsy ao Saedena isika fa eto ambony tany, zany hoe eo amin'ilay tontolo ara-panahy efa vita n'Andriamanitra. Satria iny raha teo ihany koa tsy haintsika no manao azy, tsy herintsika fa hatsika mamonjy ny tenantsika, ka dia nataon'Andriamanitra ilay izy tamin'ny nandefasany an'i Jesosy. Irika dia irika ianao haray an'izany fitiavan'i Jesosy izany, fa tena tiany ianao ary tiany ianao handovan'ilay fiainana mandrakizay. Raiso izany androany, resao izy aloha hoe tiako raisiny izany Jesosy tompo, raisiko izany. Izao mantsy ny antony raha tsy voarainao izay Jesosy izay aloha androany dia zavatra izay resahantsika eto raha le toy an'ilay ho resahako eto no raisanao dia lasa vesatra ho anao fivavahana. Izay? Amen. Dia toy isika ao anatin'ilay zavatra misy izany dia ity. Ny fanahy efa voaverin'Andriamanitra ao anatin'ny olombelona. Fa saingy izao toerana misy antsika tsy any an-danitra isika. Fa mbola eto amin'izao tontolo izao. Mbola miara-miaina amin'ny olona izay eto amin'izao tontolo izao, ary mivatan-tenantsika raha teo ihany koa mbola mety ho loha, mbola mety ho faty. Izany hoe ny tena marina tonga dia lazaiko etỳ am-piandohana ilay izy tsy fiainam-panahy ihany no karakaraina, enona dia ao amin'i Jesosy ary ianao. Rehefa miteny izy hoe eto amin'ity Tesaloniana voalohany toko 5 hoe ary Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavin'i Jesosy Kristy tompontsika. Arovana ny fanahinareo, ilay fanahin'Andriamanitra tafapetraka ao anatintsika, izay Jesosy miavizina an'io tsy mety very ny famonjena anao. Amen. Saotra ny tompo isika ny amin'izay. Arovana koa izy ny ainareo, ity ilay amina, ity ilay momba ny tenantsika, ilay ao anatintsika ny personnalité anao, karaktera anao, izay rehetrarehetra io ao anatin'io ainareo io. Ny tenanareo dia ity vatana ity, ity vatana hita maso ity. Misy andreo zavatra anankitelo ireo mila karakaraintsika ao anatin'ny fiainantsika izay manana an'i Jesosy Kristy. Ny olona amin'izao tontolo izao
tsy manana an'ity fanahy ity izy mazava ho azy dia reto ihany karakarainy. Fa ny antsika manana ny fanan'Andriamanitra isika dia mila mitohy fa tsy mijanona eo amin'ilay fanahy fotsiny. Raha tsy izany ianao lasa le olona le ahoana ny fitsoana zany ozy ny olona tegna man'le olona masina be hiakatra velona any an-danitra angamba tsy hiaina zavatra eo amin'izao tontolo izao tsony na dia hisakafo ary dia any anahy hisakafo ara-panahy aho izay tsy mihinam-bary tsony. Lasa izay ilay izy raha ohatra ka tsy jerentsika tsony ny ambony. Tsy maintsy mbola jerena nefa ny ambony satria maninona mbola eto isika. Mbola eto isika. Dia tsy maintsy manamboatra ny eta rehetrarehetra isika mba hahafahantsika manohy an'ilay fiainantsika eto satria tsika efa natsoina raha teo ilazany atsarany ilay namonjy antsika, ilazany atsarany Jesosy Kristy. Misy action avy ao amin'ny amina ao, misy action avy ao amin'ny vatana hita maso ao. Manampy ny fanahy fa tsy hoe tsy manampy izy manampy ny fanahy. Ka dao aro resahantsika izany. Lalasy ranabavy ity aleo ity resaka fanahy ity no resahantsika voaloha. Ao amin'ny tontolo ara-panaraka lazaiko anao hoe nomenanao ny fanahin'Andriamanitra. Misy fanahin' Jesosy velona ao anatinao. Hitanareo io fanahy io mahay ny zavatra rehetrarehetra izy io. Mahafantatra ny zavatra rehetrarehetra io. Fa rehefa mivavaka tahaka izao isika dia tsy tena ho an'ilay fanahy loatra fa ho an'ilay amina ilay izy. Ho an'ilay amina ny antony mahatonga antsika mivavaka, ny antony mahatonga antsika mihaino tenin'Andriamanitra na miankohaka izay rehetra ataontsika etsika fivavahana rehetrarehetra eto amin'izao tontolo izao dia tsy ho an'ny fanahinao fa ho an'ny aminao. Fanahy io fa fanahy mahery ny nomena antsika. Tsy efa izay ilay izy? Fanahy mahery. Hainy daholo io resaka Baiboly io. Hainy daholo ny zava-miafina rehetrarehetra ao. Fa Andriamanitra fotsiny miklasifia izy hoe ataoko le atony no fantatry ihany dia le atony no fantatry ihany dia izay ny avoaka n'ilay fanahy amintsika. Fa ao amin'ilay tontolon'ny amina io no mila karakaraintsika. Ka izao fandehany, tsika dia efa mahay tsara an'izy hoe rehefa hikarakara ny fanahintsika isika dia mila isika manao fiainam-bavaka. Misy teny izay ihany hoe aza manao izay mampalahelo ny fanahy izy izy. Le fanahy, le fanahin'Andriamanitra mihitsy dikan'izay, aza mamono ny fanahy, izay kay ilay izy, aza mamono ny fanahy izy izy. Ahoana le mamono ny fanahy, tsisy resaka fivavahana, fiankohofana, fiainona toroteny na fifandraisana amin'Andriamanitra mihitsy ataontsika fa lasa tavela atao amin'ilay anankiroa izay fanaon'izao tontolo izao fotsiny. Raha izay fotsiny ny ataontsika dia maty ilay fanahy, tsy hoe maty miala ao izy fa tsisy fiainy aminao, tsy hainonao tsony hoe misy fanahy ao anatinao, tsy hainonao tsony izany. Fa isika mila mikarakara an'io dia averiko hoe ho an'ilay amina foana ilay izy. Tena amafisiko eto fa isika tsy maintsy manana fiainam-bavaka amin'Andriamanitra. Raha tianao renao hoe mbola ato anatiko ny fanan'Andriamanitra, reko ilay izy, ary reko ilay famonjena tsy mety very ato anatiko, reko ny herin'Andriamanitra ato anatiko, mila vavaka izany. Dia tohizako atao amin'ilay amina ilay satria ilay fiainam-panahy efa manomboka azontsika hoe fiainam-bavaka ny atao. Atao amin'ilay amina ilay momba ny tenantsika zany araka nilazako teo, isika no ilay amintsika no mila an'io fivavahana io. Rehefa milaza izy hoe mivoha ny fanavozana ny saina, ohatra magaga angely izy mivoha ny fanavozana ny saina, nefa azy izy miteny izay manana ny sain'i Kristy. Dia aiza ihany ary ny plasin'ilay zany mizatra mbola hovaina ve zany sa efa manana an'ilay sain'i Kristy manana ny sain'i Kristy tsika ao amin'ny ara-panahy, ao amin'ny tontolo ara-panahy dia manana ny sain'i Kristy isika. Fa le famoakana an'izy atao amin'ilay amina dia mila mandeha amin'ny fanavozana ny saina isika satria manino ty amina tsika ity zatra fiainana eo amin'izao tontolo izao. Zatra amin'ny fiainantsika tany aloha, sa manana zavatra niainana isika fahiny, sa manana zavatra nahazo azy. Dia efa lazaiko teto foana ihany koa ity hoe misy ny olona rehefa voakonverty dia tonga dia misy zavatra miova be dia be mihitsy ny any anatiny ihany, fa tsy ny rehetra nefa ny ohatran'izay. Andriamanitra manana hevitra hiverana ny ren'olona ireny. Tsy afaka hitsaritsika hoe reto ohatrany tsy naray rangahy zany, tsy mety rangahy zany, fa maray an' Jesosy ve mbola ohatr'izao. Andriamanitra manana ny hevitra hiverana ary isika tsy natao ho tanteraka hoe tonga dia olona parfait daholo isika rehetra, fa manana ny hevitra hiverana Andriamanitra. Aoka tsika tsy tsara ny hafa hoe manana an' Jesosy ve dia manina mbola manana fahalemena tahaka izany. Isika tokony mifampivavaka rehefa mahita ohatran'izay. Ary matoa nomenanao le hery tonga dia ianao navita nanova zavatra be dia be noho ny amin'Andriamanitra, ianao zany tokony ho responsable ny olona izay mbola sahirakirana amin'ny fiarahana amin'ny Tompo. Amen. Matoa nao omena an'izay hery izay any anatinao dia tokony karakara olona izay ianao. Amen. Ava tohizantsika ilay izy. Ao amin'ny tontolon'ny amina antsika ao. Hoy izy hoe mifanohatra hozy izy ny nofo sy ny fanahy.
ratsy afahanareo anao zay inona ozy izy zay tianareo fanahy te hitarika atsika ny fanahy mitarika atsika amin'ny zavatra rehetrarehetra fa zao lay amina ihany koa mila resy lahatra rehefa avy eo ho tarihan'ny fanahy tsy mandeha ho azy ho tarihan'ny fanahy io hitantsika amin'ny raha ataontsika hoe resaka fitondratena zao no resahana dia amin'ilay fitondratena zany omeny tombo fiadanana be tsika rehefa tsara fifandraisana amin'Andriamanitra fa tsy midika zany hoe lasa ataoko hoe zay zany le ohatra zavatra minimy zany tsy hoe rehefa manam-piadanana be ianao dia lasa mahay miraba olona hoe manahoana tompoko tsy ho fanahy nitarika anao amin'izany fa mialatsiny fa le aminao mila zatra mila mianatra fa aiza miaina ty amina ity amen indray mantsika rehefa hoe misy fanahy atao anatiko dia tonga dia hoe mahay zavatra rehetrarehetra tena ao amin'ny zava-panahy no avoaka ny fiainam-panahy io zava-panahy ohatra hoe aminany ianao ohatra dia omeny zany azo fanambarana ianao amin'ny fanahy zany fa ny relation atsika eto manome hery ilay fanahin'Andriamanitra manome hery ilay fiainam-bavaka sy fiarahana aminy fa ny ambon'izay mila amboarina mihitsy momba antsika hoe za tsy dia mahay an'ilay fahalalam-pomba loatra fa mila tonga saina kely zany ao anatin'ilay izy hoe tsy hoe rehefa manana an'i Jesosy dia mety zay dia mila misadapy taminah daholo ny olona rehetrarehetra fa za efa zay ohatr'izao nitiavan'i Jesosy anahy mivonjeny tamin'izaho ohatran'izao za dia aleo za ohatran'izao ihany tsy zay ilay izy zao mantsy ilay isika mila vavolombelona na amin'ny fietsika na inona na fomba fiteny fa silona be ilay mandray hoe rehefa fen'ny fanahy dia mivokatry ny fanahy mivoaka ilay izy ok za tena manaiky mivoaka ilay izy fa rehefa tsy manam-pahalalana ninina mihitsy ianao dia any amin'tsizy ilay izy lasa maka fanahy indray ny anaran'ilay izy hoe ka tsy miteny anahy ny fanahy hoe tokony anao manahoana tompoko dia tsy anao azy any tsy miteny anahy ny fanahy hoe tokony anao zafady tamin'ny zavatra nataoko teo dia tsy manao azy any maka fanahy ny anaran'izany zavatra zany isika raha hiara-monina eto ny zavatra niainantsika tany fiainantsika taloha tany hoe nisy brisement nanimba zavatra tao anatintsika tao ary mbola misy tavela aho dia ireny zavatra hoe mila brisentsika mila brisena amin'ny alalan'inona amin'ny alalan'ny fiarahana amin'Andriamanitra le tarihan'ny fanahy zany tena tiako resahana amintsika hoe ilay fanahy manoro fa tsisy zavatra miova hoe raha tsy mihetsika ilay vatana sa tsy zay tsisy zavatra miova fa fantatro fotsiny hoe fantako isotra tompo isotra fa menao analy izy fa za aloha mbola tsy te hanao zafady fa mienatra be anazy na dia zany ary misy action avy aty amintsika mila ataontsika ao amin'ity amin'ity ao ny personnalité anao ao ny caractère anao ao ny inona moa ny humeur anao ny tempérament ny amin'ny vehivavy moa zany dia tena miovaova be ozy nareo ihany miteny an'izay sady hitanay ambola izy miaka midina misy fotoana izay rahalahy tady tante ihany fa ahoana ary zany fa nga tsisy fanahin'i Jesosy ao anaty fa ahoana ary misy an'izany azonareo amin'izay ilay izy na tsara fiainam-bavaka tahaka ny inona ary ianao le ao amin'le amina mila karakaraina karakarao io ao na fomba hikarakarana azy be dia be ny zavatra hita amin'ny masontsika mety mifandray kely ihany miditra amin'ny fahamasinana zany resaka zany fa za tena miteny anao io zavatra jeren'ny maso io tandremo ny zavatra jeren'ny maso tandremo ny zavatra enon'ny sofiny le izy tsy hoe fady atsika tsy fady fa fierovana an'ilay tenatsika mihitsy fierovana an'ilay zavatra napetraka Andriamanitra ao anatintsika lay fanahy atsika mba tsy hoe maty lay fanahy be dia be ny zavatra aseho an'izao tontolo izao dia tonga dia hita amin'ny masontsika io dia mitondra tahotra any anaty mitondra alahelo any anaty zao mantsy fandehany ihany koa dia ampiko foana koa ilay izy indraindray isika ohatrany hoe misy problème ohatrany hoe maimaina dia fiainam-bavaka dia raha mahitinareo misy fotoana mbola tsy mety any satria tsy milamina ilay amina misy zavatra tsy milamina ao misy zavatra mavesatra ao mila amboarana tsy mavita ny fanahy mavita izy fa misy zavatra miara-miasa ao mba tsy hampatonga antsika hanoko totoa mantsy mahatonga an'Andriamanitra manao an'izay hoe vatako izay ihany izay patako ihany ny ataoko fanahy ihany anahy dia vita tsy izay ilay izy aza mieritreritra hoe Jesosy tsy niraraha ninina mihitsy fa izy ary na izay andriany lohany ary tsy nirara iny dia Jesosy tsy izy efa fantany hoe faty ary efa tonga ny taona ohatr'izao tsy za koa tena tsy aveto ianao koa tena tsy aveto aloha fa mbola eto aloha ianao nefa mbola eto ianao mila hiainantsika ilay fiainana eto ka mila misy zavatra hovantsika miova amin'ny fanavozana ny saina ozy izy tsika mila mianatra ihany koa
raha mbola mianatra ianao raha mpianatra ianao mainao zao dia mianara zalaim-panao hoe fa ho any an-danitra tsy mianatra tsony a avy mantsika mieritreritra hoe fa hoana ary zany ao amin' Jesosy tsy hanan-java-mahory ao amin'ny tompo anefa sahirana be aho zao satria ianao tsy nianatra mbola misy lôjika zakala izy misy lôjika eto amin'izao tontolo izao mila arahantsika ao anatin'ny fanarahantsika ny lôjika no miasa ny herin'Andriamanitra avy eo miasa ny mety fahagagana fa raha vao maka fanahy fotsiny amin'izao ianao dia ina zavatra misy gaga ianao tsy tsisy ninina amin'izao mihitsy amin'ny fiainako fa hoana ary zany fa hoana ny notiko nambabe fa hoana ny tsy tian'ny patron mihitsy amin'izay zavatra ataoko mihitra Jesosy mamela ny heloko na dia angalatra atao am-piasana ato raha na dia anao an'izao tompo mahita hoe sahiran'izay ka drain'olona eo ianao dia Jesosy mahazo loza avy eo isika mihitsy misy zavatra mila amboarina ao anatintsika ao zavatra mila ianarantsika mila mianatra tsika rehefa mianatra ianao any am-pianarana dia ianaro tsara daholo aloha izay zavatra atao satria mbola etontsika dia mila manaraka ny lôjika ny zavatra eto hoe rehefa tsy mianatra dia tsy ho tafita dia tsy hanana asa eto amin'izao tontolo izao hitanareo fampianarana azavaina amintsika somary efa lalindalo ty resaka ty azavaina amintsika hoe any an-danitra ny fiainantsika ny atao hoe natao hoe fahombiazana dia manana an' Jesosy Kristy dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay amen zay ny tena fahombiazana lehibe indrindra fa mbola misy toy ianao ala izy raha mbola mijanona eto isika raha miasa ianao miasa tsara mba ho vavolombelona ianao any am-piasana hoe tony mpanaraka an' Jesosy tony kristianina tony tena miasa rehefa miasa zany ange fanampiny rehefa aveo tsika hitory filazantsara aminy fa fanampiny miaraka amin'ny action tena hitan'ny olona hoe afa mihitsy ny fitondratena ny tony afa mihitsy ny zavatra miara-miasa amin'reto olona mpivavaka reto efa misy mahavavolombelona sady ao anatin'izany rehefa manontany le olona aveo dia mampiditra an' Jesosy fotsiny ianao azotsika vela izy za tena mahita fa be deaibe ny mpivavaka ny alaim-panao hoe Andriamanitra manao anio hoe tsisy ezaka avaty amiko dia za foana namerina an'ity teto famonjena ihany zany famonjena ihany raha miasa ianao ataovy tsara ny asanao avy mantsy ianao stressé hoe tena tadoroasiny patron dia ahoana re zany ka za koa tsy miditra amin'ny valo dia za tsy nanidrika tamin'ny valo fa tamin'ny valo mihitsy avo ny ala tao an-trano dia ahoana zany ty fiainam-bavaka dia anao fiainam-bavaka ianao dia tsy mety le fiainam-bavaka satria le amin'manao mikorotana mitaintaina dia hivavaka ianao hoe esory Jesosy fa za tena mavesatra be aty anatiko asolony le mavesatra fa miverina ry ianao bedy ihany ianao rehefa hoe omeny tompoery hiatrehana an'izany tena kitotoa be ny anarana ny zavatra zany tena kitotoa be ny anarana zany lasa diso le fomba fiarahantsika amin'Andriamanitra hoe za naonao foana fa rehefa manana fiainam-bavaka ho rehefa aveo dia manana fiadanana be dia mivavaka fotsiny rehefa aveo dia manana mpiadanana tsy izay le izy isika mila mahitsy amin'ny lafiny rehetra ao amin'ny ara-panahy eo amin'ny hita-maso averiko hatrany isika mila manaraka aloha ny lôjika misy eo amin'izao tontolo izao zay Andriamanitra vao maneho fahagagana amin'ny fiainanao hitanao rehefa milaza izy hoe na dia matory ary izy dia omeny malala ny manina moa iny teny iny dia verinao fa mirakila fotsiny amin'izao tonga dia tonga ao iny olona farak'izay mitady miezaka mamelona ny vady aman-janany nefa tsy nahita lalana ny ahafahan'ny tompo manampy an'izay olo zay olona manana etaeta ny ezaka no ampian'Andriamanitra fa tsy hoe olona mipetrapetraka fotsiny dia nisy tena ohatr'izao dia zay manana zavatra rehetra ao amin'ny tompo lehibe zay ao anatinay ny eto ivelany lasa diso le fandraisantsika le fiarahana amin'Andriamanitra tia teny anao hoe raha zanak'Andriamanitra ianao mila miasa ianao vao velona mila miasa ianao vao velona teny eny le akaikinao mila miasa ianao vao velona raha vao tsy miasa ianao dia maka fanahin'Andriamanitra ny dikany hoe misy manampy eo foana rangahy tena misy aloha le misy manampy eo foana tena misy le tampotampoka eo tsy hay hoe avaiza misy manampy fa tsy olona tsy manana eritreritra ny anao nininona no sendra an'izay azanareo ve le izy ary raha misy ary zany dia indray mandeha fotsiny na indroa na intelo tsy mahavita fiainana zany no tiako teneny tsy mahavita ny fiainanao iray manontolo fa olona manana eritreritra tena zay tena mitady Jesosy tena mitady zay hoe inona no ataonay fa tsy mahita izahay zay misy dia sikiriny zay misy dia ataoko zao rehetrarehetra zao any anatin'ireny tompo afaka manome fahagagana ho anao noho le toeponao Andriamanitra zany tsy tia hampatoritory anao izy fa isika mila mitady any anatin'ny fitadiavana ange mampatonga anao mifikitra aminazy
Andriamanitra tsy mitady olona maka fanahy fa mitady olona miankina aminy. Mila manao zavatra isika, mila miasa ianao, mila mianatra ianao raha mbola mpianatra fa ny fiainanao mety hoe anana fiainatra zay moa ny lôjika ito amin'izao tontolo izao dia mila arahanao aloha le izy. Amen. Mila arahanao aloha le izy. Zay ny tompo vao miasa rehefa avy eo. Raha mpianatra ianao dia mianara tsara, anana asa tsara ianao rehefa avy eo. Afaka lasa zange mahatonga liozany olona kristianina mahantra be daholo ireny zay mahatonga mipasiterana mpivavaka avy eo lasa maka apafolo karena fotsiny rehefa avy eo. Ankoa izy tsinona mba maka fa izy koa tsy hanao tsinona. Fa en fait diso le fandraisantsika le fiarahana amin'Andriamanitra tonga dia mieritretsika hiakatra any an-danitra zao dia izao. Za tena nalala olona mihitsy misy fizarana lova dia tonga dia zahay tsy maka izay nefa lisy tsy edivana fa tena justa zarainy tsy hoe misy miady fa ho zarainy ity dia zaraina telo le izy tsika telo da dia samy manana zahay tsy maka ny any an-danitra ny lovanay. Nandeha ny fotoana avy eo fa nisy problème be nahazo anazy le tany efa lasa ny olo-kafa. Azonareo ve le maka fanahy rehefa misy fotsiny hoe tsy edivana le izy raiso foana aloha izay azo raisa. Fa lasa ohatra monsieur azo hoenina be tsika ao am-pivavaka zay any an-danitra ny anay any an-danitra zay tsy mila an'izany efa mazava tsisy ady ange le izy fa atao fizarana mazava dia le avatsy amin'ny ilany sa le avatsy amin'ny ilany ny alainao zay tsy maka zay any an-danitra zay manana an' Jesosy any an-danitra ny anay. Zay zao le maka fanahy Andriamanitra koa tia hampianatra azy avy eo ny edivany le anankiroa. Zany lehilahy, zany mandova, meo ana reto anankiroa reto. Hitanareo fa mivadika le izy rehefa avy eo. Lasa noetiny tany amin'izany le izy satria manina tsy mandeha amin'ny fanavozana ny saina. Ny fanavozana ny saina nge tsy voatery foana ihany hoe le ao anaty baiboly ndao nge vakitsika le Romanina. Aza manaraka amin'ny fanaon'izao tontolo izao izy fa mivaha fanavozana ny saina hamantaranareo ny sitrapon'Andriamanitra dia izay tsara sady agasitrany. Romana 12:12. Zava-panahy be ity resaka ity fa afaka mitatra eo amin'ny action-ntsika eo amin'ny amma ihany koa le izy le miova le ty miova fanavozana ny saina ity rehefa teny français izy io na teny anglais tsy tadidiko dia ohatran'ny resaka intelligence le izy. Fa tsy resaka saina fotsiny comme ça le izy. Tiako tenenina aminao anatin'le izy tsy hoe rehefa ao amin'ny tompo dia tena vendrina be fotsiny izany va miandro fotsiny amin'izao hoe tompo manome. Fa tena mila mihitsy isika mbola miketriketrika zavatra. Hitanareo na zavatra taona eto ary misy zavatra ianarana io fa tsy hoe tarihan'ny fanazy ity tonga dia aty ity zany tonga dia izao. Tonga dia mandeha ho azy daholo ireo zavatra rehetra tsy izany fa tena misy recherche atao isan'andro. Za mantsy mahatonga antsika raha ohatra hoe miasa dia zao verangaha fiainanay zay verangaha miasa ho an'le miasa indray zany misy manao an'izay. Manenina ary ny ohatran'izao ka mbola etontsika ka dia tsy maintsy izay ny zavatra iainanao. Fa be dia be mantsy hoe za zany tiako tena tonga dia manompo fotsiny dia izay dia vita. Fa le fiarahana amin'ny tompo miaraka amin'io zavatra mavesatra eo amin'izao fiainana izao mihitsy. Miaraka. Fa za mieritreritra hoe andeha seul ka Jesosy ary tsy niasako, Jesosy ary tsy nanao an'izao, Jesosy hafa mihitsy ny toerana nisy azy. Hafa mihitsy ny zavatra nataony. Misy zavatra azo ianarantsika be dia be eo amin'i Jesosy fa misy ihany koa tsy afaka raisintsika fotsiny amin'izao tonga dia raisiko amin'izao fotsiny rangahy. Dia izay. Tena tiako resahana aminao aza maka fanahy n'Andriamanitra. Aza maka fanahy n'Andriamanitra mihitsy ianao. Fa mila manaraka ny onjany zavatra eto amin'izao tontolo izao ianao. Amen. Fa aza manaraka ny fanaon'izao tontolo izao izy nefa ny tao ambany eto. Dia ahoana indray zany? Eo amin'ilay fomba fisaina n'izao tontolo izao ny amin'ny tahotra, ny amin'ny fitadiavana tombony, ny amin'ny teo izao te hanana tombony mihoatra ny hafa. Isika zany tsy andrasana nanao zavatra be mihitsy. Fa le ianao hoe tsy maka fanahy raha tokony mianatra, raha tokony hanaja n'ity olona ity fa olon-dehibe ity. Afaka manao an'izany ve isika? Olon-dehibe ity tsy atsoina rahalahy zany. Atsoina tonton. Paster ity tsy za mbola kely. Enfin nieritreritra aloha izay efa tsy haiko fahitana anahy. Paster ity eo amin'izay le maha-olombelona. Paster ity fa esoriko le hoe maha-paster azy. Fa olon-dehibe koa izy manana ny taonany izy. Ary mbola apika ihany koa noho io paster io no nahatonga nataka izao.
misy aza ve mipetraka amintsika amin'izay olo izay. Ohatrany hoe lasa fanahy ray ihany io samy manana fanahy, oke samy manana fanahy. Fa raha tsy nisy fanoloran-tena, ka ianao milaza tena nakasika na mihitsy izay tena nijery zavatra ohatr'izao, izay tena tsy tapaka mihitsy izay nanaraka dia izao izay vao tonga aty. Dia rehefa tonga aty ianao aveo maheno hoe fanahy mitovy ihany ao anaty titre fotsiny izany pastery izany. Mandeha ilay izy aveo, tsisy haja antsony mihitsy ilay olona manolo tena. Resantsika kely isy taona marina nijery an'izay dia tany aloha resan'ny pastery Tovo. Tao amin'ilay vidéo izy niteny an'izay fa tsy hoe taminahiko. Hoe izaho mbola manao montage, mbola manao an'izao aty ambadika, tsy moramora manao an'izy re zavatra ireny ohatrany hoe tonga dia skipentsika fotsiny ohatrany hoe dinganina fa tonga dia alefatsy ilay zava-panava izay izany ny any ambadika any ianao ty hanao an'io hoe. Fa ao anatin'izay zao tena te hilaza amintsika hoe misy hetsika avy any amin'ny tena mihitsy ao izay mendrika no hanaovana respect amin'ilay olona satria ianao maharay zavatra. Satria ianao lasa toy izao. Hitanareo tena marina be hoe Andriamanitra mihitsy ny nanendry an'izao sy izao sy izao. Fa isika entanina n'olo tena io ndana ho ahy, ndana ho ahy, ndana ho ahy mitory. Hitanareo fa tsy mora ilay izy. Misy fotoana tena tsy sahy mihitsy atao. Tena menatra be ilay zareo koa mijerijery be daholo. Zareo koa manao za koa nge efa nanao an'izao tamin'ny fianakaviana tao dia lasa tsy sahy mihitsy aho. Dia nisy resaka zao dia mampirisika foana nareo mesafa izay tsisy occasion fa rehefa misy ilay occasion tsy sahy avy eo. Tsy mampanina ilay hoe tsy sahy, mila miova kely fa mila ilay resahana antsika. Io tsy hoe pastera dia mandeha ho azy amin'izao ilay izy. Fa mbola misy hetsika ao. Mbola misy hetsika ao fanolorana dia misy respect ao anatin'ilay izy. Mahitantsika zao sady anararoatra fisaorana kely tamin'ilay tany parafarantany maro be tamintsika nanolo tena fotsiny amin'izao misy volonté mahaenao anao mihitsy anisany mahatonga an'ireny vita. Any anaty nge misy hoe izay tena mazoto be fa rehefa aveo tsy manao hoe misaotra antsika rehetra aloha izay nanolo tena tamin'ny fikarakarana rehetrarehetra mankasitraka. Tsy tamin'iny ihany fa na ny hatramin'izay na amin'izay mbola ataontsika eto. Fa na ianao ary mahiny hoe misy action anao iny zavatra iny misy action anao iny fa tsy hoe feno fanahy dia tena tonga dia hoentin'ny tompo. Za koa milaza an'ity matetika tsy isan'andro ianao feno fanahy ary tsy 24 heures sur 24 ianao no feno fanahy. Zany hoe manino mila amboarinao ilay amanao. Misy zatra mila amboarinao. Mba tsy hampatonga ny hoe rehefa tsy feno fanahy za dia tonga dia ahoana moa isitsika d'origine. Tonga dia d'origine. Ndray azo mahaza ihany lazan'izay hoe za lasa tsy tia ny fiteny intsony satria lasa ataontsika fialana bala ilay izy aveo. Lasa tsy dia tiako intsony milaza ny zavatra iny fa ny tena marina tokony ho faty tsikelikely zany d'origine zany. Fotrany lasa to dia miandro fotsiny tsika hoe eto dia d'origine zany tsy mahina izay ilay mampime izay ilay firesakisika tonga dia voaka ny d'origine. Lasa tady ho tsy tiako intsony marina misy ilay izy fa tokony ho menatra tsika hoe mbola misy an'izany ao anaty ao. Hoe tena mbola ohatran'izao za. Za manokana tsy maintsy hoe izay efa niainana ihany moa zaraina fa tsy hoe fa tsy hoe saintsaina fotsiny hoe mety ho izao zany io mety ho izao. Za manokana manana zavatra be dia be ny adivako tamin'ny tompo ny amin'ny resaka momba anahy manokana. Dia reko be ilay izy rehefa feno fanahy atao anatiko rehefa tena hoe mandeha tsara ny fiainam-bavaka dia mora kely manao mety hoe fitondran-tena, fomba toe-tsaina sy ohatran'izany. Fa misy fotoana rehefa tsy feno fanahy za dia reko be mihitsy tena olombelona be za dia taloha zany ankina tamin'izay fotsiny hoe izay zaniko. Izay moa ilay olombelonako, izay mihitsy nahatongavan'i Jesosy ambony tena nofo. Fa rehefa nandeha ny fotoana nanomboka hitako hoe dia za moa zany tena tsy hanao ninina mihitsy. Tsy zavatra hovaiko mihitsy moa zany ety aminah fa za tsy maintsy mivatravatra foana rehefa miteny zany rehefa tsy feno an'i Jesosy atao anatiko. Rehefa amin'ny fotoana zany ilay maimaina iny tiako tenenina. Fa nanomboka nanamboatra zavatra kely amin'izay ato aty anatiko hoe bon. Eto tsy miteny aloha. Milenarantsika izay rehefa tesitra dia tsy miteny aloha ohatra. Indrindra ianao rehefa tsy maheno indray mantsy tsy hainao ina ny tenen'ny fanahy ina ny ataoko eto izany zao. Io mihitsy ilay mampivoaka d'origine eo Loloha hitokana kely vetivety anontany amin'ny fanahy. Tianao an'izay tsika. Fa rehefa ilay miatrika ireo amin'izay ina no atao? Tsisy zavatra haintsika mihitsy fe. Tsisy zavatra azo atao. Izay mahatonga ana miteny hoe lasa fiteny mahafinaritra ilay hoe d'origine hoe tena fa tsy mahaino antompo d'origine zany tonga dia izay ny lalana. Fa ndao tsika nomboka ho menatra amin'izay raha mipoitra ny d'origine tena menatra tamin'iny. Voaka ilay izy fa tena tsy mety. Tena tsy mety. Tsy mety
ny zavatra ataoko izany fa tena lasa tsy vavolombelona tsony a. Ho anay moa izany dia raha ohatra izay ka tafivoaka ilay d'origine ilay anatrehanareo dia ahoana tsony toy an'ny fiarahantsika rehefa avy eo? Ahoana fomba fijerinareo anay izao ary nataony io tamin'iny? Hitanareo misy zavatra tandremana avy aminao anatin'ilay izy. Misy fihazonana be dia be ao. Ato izany ilay fiainam-panahy atao foana io fa tsy hoe hajanona hono izany ilay izy fa ilay ato indray. Tsy hajanona ilay izy. Fa ilay anao tsy ho feno 24 heures sur 24 mihitsiny a, mila mifanoro isika. Mila manamboatra ny ao anaty tamin'ny herin'ny androany. Isika laza izany hoe mila mazaka tenenina amin'izay ianao resahana ianao hoe izao ilay tsy mety manampy angery ny zavatra ireny. Satria mantsika ohatra ny hoe rehefa ny tompo miteny izay avo iova. Rehefa tsy miteny anao ny tompo hoe tokony mba ilay olon-dehibe aloha no napetrako teto dia tsy manao izay tarihan'ny fanahy ihany noho izy. Vitanareo izay iverena kely ilay an'ilay eo amin'izao tontolo izao zany ilay fanahy izany tsy ao anatiny. Fa reto retiny tena karakarainy dia ozy isika hoe ratsy daholo ilay izy, misy tsara ihany satria manamboatra fiarahamonina ilay zavatra ataony zareo. Misy ilayntsika ihany ilay izy. Misy ilayntsika, ilay bazy. Mila mandeha amin'ny bazy isika, izay ianao vao maheno ny feo an'ny tompo. Raha vao tsy mandeha amin'ny bazy ianao dia tsy maheno inona ianao fa ny conscience anao ny heninao. Dia ilay conscience avy eo maninona? Maka fanahy fotsiny ilay conscience avy eo. Maka fanahy an'Andriamanitra. Tonga hoe dia ataon'Andriamanitra an'izao rangahy. Finonom-poana fotsiny ilay izy. Tozako kely ilay tena hoe ilay vatana. Ilay vatantsika ity. Ny anton'izany resaka izany mba hampandeha ny fiainam-panahynao. Mila milamina ny amanao. Misy anentsika mantsy ianao hoe toetra ny anina ohatran'izao. Izao ny fanao ny anina, izao ny vavany anina. Dia ianao izany tsy vavolombelona mihitsy ao anatin'ilay izy. Dia ianao fiadananao ihany no amboarinao hoe azo fiadanana dia izay. Azo fiadanana dia izay dia izay ataonareo any rangaha fa izay. Izao za dia izao. Moa ve fity amin'olona ny tadiaviko fa tsy fity amin'Andriamanitra. Hitanareo izay ilay maka fanahy izay. Dia izay mahatonga amin'ny tenareo mandeha amin'ilay bazy, mandeha amin'ilay normal foana aloha ianao izay vao miditra ilay hoe moa ve fity amin'olona no tadiaviko. Fa tsy fitiava amin'Andriamanitra ve moa ny ilaiko e. Fa iza ny fitiavan'Andriamanitra? Lenao tsy maka fanahy. Izay ny fitiavan'Andriamanitra, lenao tsy maka fanahy. Fa tsy lenao maka fanahy sy tsy mety aminazy izany. Rehefa niseho tamin'i Jesosy ny devoly dia vao mofo teo izy izy. Raha zanak'Andriamanitra tokoa ianao. Dia raha novaina iny dia naka fanahy satria efa zanako ihany an Jesosy tena ataovy gaga eto ty olo ty devoly ty fa io fa mivadika tokotra ilay izy. Maka fanan'Andriamanitra izany fa tsy fakana fanan'Andriamanitra dia nijanona tamin'ilay teny hoe ny tokony ho izy aloha izay tsy baikoanao izany. Andriamanitra ihany ny andolianao. Izay tsy terenao amin'izay tianao atao fa izay tenenin'Andriamanitra, izay tokony ho izy amin'ny normal ihany no andehanako aloha. Izay Andriamanitra vao miasa amin'ny fiainantsika. Dia rehefa milamina ny aminao amin'ny zavatra rehetrarehetra dia mba mandeha ho azy kokoa ilay fiainam-panahy rehefa avy eo. Sa tsy izay? Rehefa be loatra ny information jeren'ny masonao sy henon'ny sofinao dia feno tahotra ao anatinao. Fiainam-bavaka tokony ho tsara be miresaka amin'ny Jesosy. Lasa hoe esory izany tahotra izany Jesosy. Tena maninona ary amitaintaina amin'ity zavatra ity foana. Mba apety ny fiainam-panahinao ilay amina io mila karakaraina. Amen. Mila stable io. Mila milamina tsara io ao anatintsika hoe tsisy ayay, tsisy tahotra. Indray tsika ihany no mitady an'ilay ayay. Tsika ihany no mitady an'ilay tahotra. Dia iny avy eo ny vahaina ao amin'i Jesosy Kristy hoe fa aho ty Jesosy fa izao ange nataoko tary. Azontsika ve hatreo hoe mila fikarakarana ilay izy. Afaka mianatra ange tsika. Afaka mianatra ny amin'ny rasy vakiko ity teny iray ity. Aloha fa tsy hitako ilay izy fa aloha to dia tohizako. Mba hapety ny fiainam-panahintsika izany dia karakarao daholo ny zavatra rehetra. Ny aminao mila stable tsara. Ozy izy ianao hoe ka ilay problème ange ilay fiarahana amin'i Jesosy mihitsy no efa hoe indraindray misy olona indraindray misy an'izao ka izay ilay mahatonga na miteny amintsika hoe mila mandeha amin'ny normal aloha isika fa tsy maka fanahy n'Andriamanitra. Hiditra eo amin'ilay vatana amin'izay aloha za.
eo amin'ilay vatana ty vatateny ity zao zavatra misy isika ihany koa indray manao kitotobe amin'ity vatantsika ity rehefa ao amin'i Jesosy tsisy rarahiko an'io intsony rehefa eo io dia eo misy ina moa misy rotina ilain'io vatana io ihany ohatra hoe mila misakafo io le vatana mihitsy zany mila misakafo io za mieritreritra hoe dia ahoana ny fifadikanina zany mila misakafo io vatana mila sasana ny vatana tena ilay akaikinao mila sasana ny vatana mampiomebe zao mantsy ny anton'ilay izy indraitsika tena manao kitotoa loatra amin'izay zavatra izay tsy resaka hoe fanakianana niza na fanakianana niza fa na zay ary indraindray tratra na za hiteny ary indraindray tratra indraitsika ohatra ny hoe tena ankonana le any tena any tena tranonay any tena zao dia lasa amin'néglige be tsika ohatra amin'ny resaka fisasana dia eo amin'ilay fiarahamonina amin'izay avy hoe hivavaka ianao dia ino zany zavatra miaingo izany ino zany zavatra mandeha izany non sérieux misy zany zavatra izany marina hoe ao amin'ny amina izy fa ampiarahako amin'ilay vatana eo amin'ilay resaka fekanjo ihany koa misy amintsika tonga dia tsy miraharaha mihitsy misy amintsika ihany koa tonga dia ahoana moa milaza azy ahoanareo zany miteny an'izany Jesosy tsy mijery an'izany Jesosy tsy miraharaha an'izany marina fampianarantsika na mibridanao amin'ny dosy ary ianao tsisy raharahin'ny tompo an'izany fa ilay aty am-piangonana tsy dia izay loatra ilay izy tsy ilay tena kely ilay fiarahamonina mihitsy ny tena tandrovantsika tsy ho anay fa ho an'Andriamanitra ahoana ny ataoko mba tsy ho tafotohany reto mpiara-mivavaka amiko reto ahoana ny ataoko mba ho tena tafafantoka tsara amin'ny fivavahana reto olona miaraka aminay reto Jesosy rehefa tsy mbola miresaka aminao amin'ny tompo dia mandehana amin'ny zavatra normal tsika zany mifaly be tena ilay d'origine fa ao amin'ilay anankiray ilay tiatsika ihany ny atao ao amin'ilay rehefa tsy mihaino ny tompo dia tonga dia zay rehefa tsy miteny ny tompo dia tonga dia zay tiako ny atao tsy maninona rangaha io tsy hanina zany zao volo zao tsy maninona zany zao akanjo zao fa nefa le tianao ny tianao avoaka fa tsy te hihetra ianao par rapport amin'ny hafa hoe le hafa nge misy tafotoana dia le hafa zany mila miovaka tsy ampy fiainam-bavaka izany olona izany ianao ny arovanao anatin'izany ianao ny arovanao zao koa hoe dia maninona tsy maninona izao tsisy olona an'izao zavatra izao mba mora tafotoana koa ilay olona ka mora tafotoana izy fa tsy mba malailo ve ny any anatintsika noho ny aminao mahatafotoana olona ray fa ny fifaliantsika tokony hoe noho ny aminao nampatonga ny olona anankiray tafatsangana sanao ve ny mihatra hoe noho ny amin'ity olona ity zao no ataoko jerijereko tsara aloha sao dia misy fofofofona miainga aty tsy voatery ratsy io fa misy tsara koa be loatra mantsy indraindray be loatra le izy tena sepotra mihitsy le akaiky tena mety tsy ohatr'izany kosa ny any an-danitra fa sepotra azonareo ilay miJosé an'ilay izy mila José tsika ilay fiarahamonitsika eto amboarina ny zavatra rehetrarehetra aiza ny tena mahamontina tsy andrangotra olona tsy akafana olona ianao ihany koa mety ho fitaratry ny avy ihany ary manaoko tsy manino zany fa za koa andeha hanao an'izao dia makaiza zany tsika ny farahntsika rehefa avy eo makaiza zany ny farahntsika rehefa avy eo samy manao izay tiany io fa fiainam-panahy ihany ho any zava-dehibe dia izay vita tena lay-panahy loatra tsika indraindray manao an'izay zavatra izay na le resaka asa ny teneko teo ary ny alay-panahy loatra isika indraindray dia mieritreritra hoe tsy ilaina rangaha zany miasa zany dia avy eo ianao ilaza hoe tena mila fanampiana kely izay fa tsy ampy le ohatran'izao tena zao ary maninona ary ny hafa ny ohatra ny mandeha be mety mivavaka be ngambanyireo manaraka an'le normal ny olona hafa mianatra miasa ary tena mamoky voko miasa mihitsy ny olona azonao ve ilay izy azotsika ve ilay izy aza mieritreritra mihitsy hoe misy zatra mandeha ho azy zany raha eo amin'ny tamaso ain'Andriamanitra manao an'io zay mahatonga an' Jesosy nampiseho mihitsy hoe mirakla haiko manao an'io fa mbola atao amin'ilay fiainam-panahy foana aloha ny resako anareo fa rehefa avy eo amin'izay nareo vao mijery an'izay dia le rehefa avy eo izay resantsika izay le toyany momba antsika momba ny tenantsika rehefa milaza izy hoe Tesalonianina voalohany toko 5
Ary Andriamanitra ny fiadanana ne ahamasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo, ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka. Azotsika ve ilay izy? Mila arovana ny fanahinao mba tsy ho faty. Tsy mety maty izy ho afa le tsika tsy maheno azy. Mila arovana ny aintsika. Rehefa le asa foana moa voaresaka fahazavady fa mihina fa mba azokazonareo. Rehefa tsy miasa ianao dia lasa misy fitaintainana ao anatinao ao. Dia tsy voary le ainao. Rehefa tsy mahalala fomba ianao, tsy mahay miaina, arirariran'ny olona eny ianao, aza miaraka amin'ino va ino ohatran'izao? Tonga dia danja be. Dia avy eo ianao tonga dia toriany teny hoe tsy ilaina ange le fitondran-tena zany fa Jesosy tsy avy aminareo famonjena, tsy avy amin'ny asa andao hisy reare, tsy avy amin'iza koa dia tsy maninona ange io hoe tsy mila miova zany, tsy mila manamboatra ny fomba fisainana sy ny fiteny sy ny rehetrarehetra zany. Mizatra mila arovanao ka. Rehefa tsy arovanao ireo zavatra ireo dia ho hitanao fa hisy problème foana ianao. Dia ny tenanareo ihany koa. Ilay zany tsy hoe rehefa converti ianao dia mila madio amin'izay, izay mba marika hoe mahaconverti zany hoe tena efa. Indray mantsika hoe renana efa ao amin'ny Jesosy mbola ohatr'izao foana ihany. Indraindray ilay izy mety tena mba fari-piaina ilay olona kosa. Fa tsy raisitsika ohatr'izay ilay izy fa isika mety afaka manampy. Io ilay verenantsika afaka mifampiteny amin'izay fa tsika efa angamba tsisy latsaky ny herintaona angamba ny teto ny ankamaroany ny betsaka ny tiako tenenina. Angambany rehefa efa mahankonana ihany tsika ny ao an-tranonay aloha ohatran'izay mba zaraiko amintsika tsy mamenatra ohatran'ilay mama lenentsika tany aloha ireny taloha dia tonga dia milaza hoe aiza ny lotan'ity zazy ty. Na le zoko koa miteny hoe ndana misaza fa jere ty poazy. Tsy hoe ataontsika mivantravatra be tahaka izany fa teneny hoe nisy toriteny pasteur Tsior izay moa enao. Fa za te hanampy anao anatin'ilay izy raha misy zavatra renao. Na hoe ndana makany amin'ny pasteur Tsior fa hiresaka aminao iny izy. Ny tiako tenenina andao tsika hifanangana fa tsy hifandetika. Andao tsika mazaka ho hifampiteny. Tena lasa ilay fiangonana tena ohatran'ny isa moa ilay manao ilay fiangonana hitanareo ilay tsy hovaina io akanjo io fa atao ohatran'ny akanjon'i Jesosy nefa efa 2026 tsisy zavatra hovaina tsisy fa tonga dia izay dia tsy mila micro zany fa miakatra ambonimbony toerana fotsiny dia miteny mafy dia any anaty vato mipetraka. Tsy izay ilay zavatra ataon'i Jesosy tsirairay avy. Mba hampatonga tsirairay avy ho alay sy atsiaro hoe ankohonako ty. Amen. Afaka mihetry ve isika ao anatin'ilay izy hoe za koa raha noho ny amin'ny fiovako ny ampitafatsangana ny anankiray dia andeza vitanao ve zany? Fa ny ondro koa arozy izy mantsy ny Petera. Iverintsika toriteny azy ny zavatra zany fa fietreny zany tsy izay ianao mila miteny amin'izay mba tsy ho tafitohana ny amin'ny teny fa le miteny koa mila fahaizana, mila tena mpianatra Jesosy le miteny fa tena indraindray izy ararotintsika zany hoe tena satria tena maso amin'izay zany tena diso izy, tena diso. Occasion ty anaovako anazy. Ianao indray ny diso lalina noho ilay olona diso eo anatrehan'i Jesosy. Satria tsisy fitoepo mihetry, tsisy fitiavana navoaka tamin'ilay olona, tsy misy. Azontsika ve ilay zavatra zaraina? Karakarao ny fiainam-panahinao. Karakarao ny amanao. Ny zavatra izay tokony ho jerena ihany jerena. Zavatra izay tokony henona ihany henona. Fa izay zavatra miditra tsy kelikely ao amin'io amma io. Io midéfinissé ny toetranao sy mombamomba anao rehefa avy eo. Za mahita olona ohatr'izany mihitsy. Tiany zareo ilay inona moa ilay télé-réalité amin'ny vazaha. Efa taloha be nahita an'izany fa tsy haiko raha mbola misy ireny amin'izao dia ilay olona zany ohatran'ny hoe atao fananiana miady foana ilay couple ao amin'ilay dia faly be. Mahafinaritra anahy mihitsy mijery andreto fa tena heno mihitsy ny toetrany rehefa avy eo. Tia mivatravatra. Satria izay ho an'ilay amanao ihany no avoaka an'io rehefa avy eo. Mila halavirinao ny zavatra ratsy. Amen. Mila halavirintsika ny zavatra mamevana ny nofontsika. Izay ilay fikarakarana an'ilay amy, izay ilay fahamasinana. Tsika tsy miresaka fahamasinana teo aloha, ny anton'izay be dia be amintsika miazakazaka ao amin'ilay fahamasinana mba ho vovonjy. Fa ho anao efa mahafantatra amin'izay hoe tsy miankina amin'ny fahamasinako ny mahavovonjy anahy, dia efa voavonjy ianao, dia izay ianao vao mandeha amin'ny fahamasinana amin'izay. Esoriko izay zavatra ratsy tsy hanjaka ato anatiko. Izay olona negativa manodidina anahy
tsy voatery hitsoahana fa za hitondra zava-baovao, filazantsara, fiainana vaovao an'le olona tsy iza fa Jesosy. Tokony ianao zany mi-influencer manodidina anao fa tsy ny manodidina no raisinao foana. Zay mahatonga antsika manana activité iarahantsika mba tsy ny zavatra eo amin'izao tontolo izao foana no betsaka any anatin'ny saintsika any. Mila miova ny fanavozana amin'ny saina amin'izay isika. Dia ity vatany ity rehefa tsy alaizy io rehefa tena nona be na rehefa tena voky be, aloha le voky. Zay tsy nanresantsika voaingana dia amin'izay azontsika. Tsy mavita amin'ny vavaka le izy. Satria tena voky a Jesosy. Le fifadikanina mety le fifadikanina fa resantsika tsy isan'andro koa ianao ny afaka hifatanina fa maty eo ianao. Akafanan'andro ohatra tsy maty zany fa fiainam-panahy. Rehefa voky ao amin'ny fanahy dia tsy maty zany, maty eo ianao. Fa amin'izay hitondrantsika ihany hoe anao tsika 3 andro manaova. Anao tsika adiny 2 manao tsika. Ny tena tiana zaraina amintsika dia ity, aza maka fanahin'Andriamanitra, aza mieritreritra hoe fa any an-danitra ianao, fa mbola eto aloha isika. Ny fanahin'Andriamanitra no ao anatinao, fa ny vatantenanao mbola eto. Mila arahanao ny lôjika ny fiainany eto aloha, zay vao maneho mirakla aminao raha te haneho mirakla aminao ny tompo hoe hafa mihitsy ity ny asa tatsy tsisy vola fa tampotampoka teo nisy an'izao, any reno vao miseho, fa raha ianao ny andro fotsiny eo tsisy miainga zany eo. Andriamanitra dia Andriamanitra miasa, tsy hoe miasa mitady vola fa hoe miasa mikarakara antsika zany. Tsy mitady olona ho kamokamo zany izy, tsy izay ny zavatra tadiavin'Andriamanitra, fa olona miasa mitovy aminy vonona foana. Inona ny azoko atao? Mamela vady aman-janaka, karakara tokantrano, tsy hana fotoana ny hafa satria za tenimpolin'Andriamanitra, mila vavolombelona manoloana ny hafa. Izay olona manana an'izay toe-po izay tena ilain'Andriamanitra sy tena tadiaviny ahafahany hiasa amin'ny fiainantsika. Tsika milaza hoe ndana miasa mitory zany io fa be dia be ny action azo atao ankoatra fitoriana. Io fiovan'ny amanao io manaitra olona io. Ianao malefaka io manaitra olona ilay izy tena le olona atao amin'i Jesosy rehetra tena hafa mihitsy ry zareo. Efa hitan'ny olona aloha le hoe tsy taitra mihitsy rehefa misy problème, fatako fa miaina an'izay daholo tsika. Iny aloha efa hitan'zareo. Fa mila ampiana ilay izy ankoatra le fitoriana aminy zany. Hitanareo mba ho tafapetraka tsara nge le fitoriana rehefa avy eo fa raha ny fitondrantenanao sy ny zavatra rehetrarehetra ao aminao tsisy mandeha amin'izay loany avy eo ianao hiten'i Jesosy dia namboatra saina fotsiny eo eny tsy anazy zany ilay izy fa za moa nandray zany na dia tsy niraisiny ary ilay izy satria za nahazo hery. Zareo tsy nandray mihitsy fa za nahazo hery. Dia tena antsika izay mahatonga le fiarahantsika amin'izay ohatry ny hoe misy diso be dia be zany eny antsefatsefany eny satria isika mihitsy tsy tianao nininona zay indraindray. Asika ve ilay zavatra zaraina? Tsy mandeha ho azy ilay fitoriana fa misy action any aminao, misy action amin'ny fisaintsainanao miaraka amin'io zavatra io. Satria mantsy hoa Jesosy raisitsika foana hoe to dia masika be tamin'ny fariseo tonga dia ohatran'izao, tonga dia ohatran'izao. Eny isy zay fa ny akamaroany betsaka hafa mihitsy ny zavatra noentin'i Jesosy. Tonga dia eny olona hoe tsy mitovy amin'ny fariseo ty. Maivana araka ny teneny ny zuga ao aminy. Action tety ivelany zany. Fa tsy azy ataoko voavonjy fotsiny nareo rehefa avy miantona etsy fa za aza teniteneny zany tsy mba miraba koa ilay Jesosy zany to dia mipetraka daholo ndao tsika anao izao. Fa nisy action toka. Exemple be mihitsy Jesosy amin'ny resaka fiarahana amin'olona. Tsy haiko raha misy zavatra voarainao anatin'izany resao ilay eo akaikinao hoe mila karakaraina ihany koa momba ny tenantsika satria tsika mbola eto amin'izao tontolo izao. Nefa ao ka ho lehibe lavitra ihany koa fiainam-panahintsika. Ndao tsika hitsangana dia hivavaka. Raha maniry ary hivavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany, ny talata amin'ny 12 ora sasany, ny alarobia amin'ny 12 ora, eny Antsahamanitra 100 metatra ambany fijerena fety, trano Gribege amin'ny ankavian-dalana. Tongava soa tompoko.